Efa miomana fatratra amin'ny fanatanterahana ny fividianana solombavam-bahoaka amin'ireo farim-piadidiana efatra eto Madagasikara. Ny Vomera Maleotena misahana ny fividianana na ny senity rano fanazavana nentin-dramatoa Beatrice Atala filohan'izany Vomera izany moa dia ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta sisa no andrasana. Efa miomana amin'ny fanatanterahana fividianana solombavam-bahoaka ampahany amin'ny farim-pividianana efatra eto Madagasikara ny Vomera Pirenena Maleotena misahana amin'ny fividianana na ny senity. Raha ny fanazavandramatoa Beatrice Atala filohan'ity Vomera ity dia miandry ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta izy ireo amin'ny fandroana ny daty hanatanterahana izany fividianana izany. Noho ny fionana tamin'ny ministry ny intérieur farany teo zany ary koa ny assemblée générale ny senita zany tamin'ny 6 mai teo dia nanapaka daty vaovao ndray. Daty vaovao atao hoe anankiroa nalefanay zany ao ny mijery hoe raha 70 andro no tsy maintsy azaitsika zany anakana an'ilay mpifidy convocation des électeurs zany dia oviana no azo atao zay fividianan'izay. Zay zany no lazainay hoe any 29 août zany vao azo atao zay. Raha ohatra indray zany ka tsy manaraka an'izay tsika zay 90 jours zay dia azo atao le izy amin'ny fahefatry ny volana jolay izao. Inona moa ny anton'izay natonga anay namen'izay daty anankiroa zay satria ny lalàna zany dia mangina, tsy miteny hoe tsy maintsy manaraka n'le 90 jours rehefa manao fividianana partiel. Ka dia ny fahitako azy zany dia azo atao ny manao azy tsy manaraka n'le 90 jours fa dia izay natonga anay zany ny assemblée générale nanapaka hoe andao ary ho alefantsika ny ministère de l'intérieur dia zareo ny tompony teny hitondra azy eo anivon'ny gouvernemanta ary anjaran'ny gouvernemanta zany no mahita hoe tokony arahana tokoa ve le 90 jours zay fomba mahazatra atsika na parcelle zay io sa ve mba isy ny fifandeferana ka ijerena hoe azo atao mba manao azy satria raha zay satrinay senita mba ho lasa aloha ny anaovana an'io mba tsy hifanindry amin'izay fividianana hafa zay tokony atao manaraka eo. Fa raha mahakasika kosa ny fanatanterahana amin'ny fividianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly dia efa namolavola lalàna mahakasika an'izany ny Vomera izay tarihany. Miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ny mety hitarihan'ny senita izany fividianana izany na tsy. Tena marina tokoa aloha fa tena andrasany maro ary misy moa ny antso mihitsy hoe oviana no atao ny fividianana be ny tanàna. Ny tsara ho fantatra zany aloha dia izay moa nangatahanay fionana amin'ny filoham-pirenena izay andray anay amin'ny herinandro iny mba halalana aloha hoe aiza ho aiza ny situation ny senita satria araka ny lazaiko foana hoe misy ny voalazan'ilay feuille de route manao fividianana telo izahay anatin'izay zany ny communal ny municipal. Ao ihany koa zany ny présidentielle sy ny législative. Ao ihany koa zany ny PASEM izay ny somiavy ny fitondram-panjakana sy ny Nations Unies ary dia misy ny lalam-bola izay mbola ao anatiny ilay kitapo imbonana le basket fond zany dia mbola ao zany ny tokony vola anjara anaovana an'izay communal zay avy amin'ny zareo communauté internationale mbola misy ambim-bola zany ny eo. Moa ve anao an'ilay communal miaraka amin'ny communauté internationale ve tsika sa anao an'ilay communal samy rery. Zay zany aloha ny tsara hipetraka ary dia apetraka amin'ny filoham-pirenena satria le article 73 zany amin'ilay lalàna mifeny senita dia milaza hoe ny filoham-pirenena irery ihany zany no afaka mandray ny décision momba ny senita raha hoe anoy ve ny senita ka anao ny communal sa ve horava ny senita dia ho apetraka ho an'izay zay senita manaraka eo zany na inona n'le structure manaraka eo. Eo amin'ny fandrafetana ny lisy-pividianana dia nanamafy ramatoa Beatrice Atala fa mbola misy distrika 10 ny tsy mbola nahatonga ny lisitra farany eo anivon'ny senity Fohibe. Kanefa kosa dia efa mahatratratra any amin'ny 9 tapitrisa ny isan'ny mpifidy ho an'ity vanim-potoana fividianana 4 ambin'ny 10 sy 2 arivo ity.